Ny fonina izay hatrany no isarahantsika ary amin'ity takariva ity sehatra ahafahan'ny kristianina mandalina ny teolojia ary tena mahasarika ny maro ny sehatry ny teolojika indrindra eo anivon'ny laika eo anivon'ny fakulten'ny teolojia etsy Ambatonakanga ho an'eo anivon'ny FJKM Ambodifahatra Martura kosa dia nankalaza ny aladin'ny mpitandrina izy ireo. Isaky ny famaranana ny taom-panomponina izany hoe ny alady voalohany amin'ny volana Desambra no fanatanterahany fiangonana FJKM Ambodifahatra Martura ny aladin'ny mpitandrina. Ity aladin'ny mpitandrina ity dia natao indrindra hitrotroana-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany. Tena mavesatra tokoa mantsy izany adidy napetraka tamin'ny izany. Io ihany koa no fotoana anehoan'ny fiangonana ny mari-pitiavana sy ny fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra ary amarin'ny soratra masina izany araka ny teny alaina tao amin'ny Galatiana manao hoe aoka izay nampianarina ny teny ahafohy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Izany teny man'Andriamanitra izany ary no notoriana tamin'ny aladin'ny mpitandrina tao Ambodifahatra nitarika ny fanompoam-pivavahana sady nitory ny teny koa ny mpitandrina Rakotoary Manana Nirina. Voromaro ireo kristianina sy ny zanakam-pelezana tao Ambodifahatra tamin'io andro io. Ny mpitandrina dia naneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny fiangonany. Ho marika izany, ny pasteur Lazaso Menakavy dia nanolotra fanomezana ho an'ny fiangonana izay lela vola mitetina 4 hetsy ariary. Io vola io dia natolony mba ho fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny akan'ny fiangonana. Efa tamin'ny taona 370 kosa no nosokafana tao amin'ny faculté de théologie protestante ao Ambatonakanga ny sehatra teolojika ho an'ny laika izay afoizina amin'ny hoe setela. Ny FJKM tokoa no azo lazaina fiangonana voalohany eto Madagasikara nanokatra ny fampianarana teolojia amin'ny kristianina tsotra. Amin'ny maha-teolojia azy dia ny lafiny ara-pinoana kristianina no ampianarina amin'izany toy ny fandalinana bebe koa momba ny baiboly, ny fomba fanaovana tafika masina, ny fianarana amin'ny toriteny sy ny maro hafa. Izany hoe ireo taranjady mifototra momba ny teolojia no ampianarina mandritra ny 3 taona. Ho an'ireo namarana ny taona fahatelo dia misy ihany koa ny fanaovana lahatsoratra famaranana ny memoara ary tohanana ampahabemaso izany. Ny mpianatra no safidiny lahatsoratra tiany anaovana fikarohana ary enim-bolana eo no anoratana izany. Misy ihany koa ny mpampianatra ampitarika ao amin'ny fanoratana ny boky ary misy ihany koa ny mpampianatra ampitsara ny asa. Ireo navita ny asa soratra famaranana moa dia avoaka amin'ny fomba ofisialy sady tolorana sertifika. Ny famohanana andiany manaraka navita ny fianarana tao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga ity dia tanterahana raha pitso 7 Desambra amin'ny 2 sasantolakandro ary eo amin'ny FJKM Tranvato Ambatonakanga no anatanterahana izany.